Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente un café sans fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Sardine Annie, manolotra anao ny vaovao. Ray volana izay nanamerika andravaly manana marika tamin'ny fihetsika sy ny fomba nataony niaraka tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny sadek. Ankehitriny ity farany mitaiky ankolaka ny famerenana andravaly manana eto Antananarivo. Tato anatin'ny 3 andro niaona tamin'ny herivelona maro samihafa niraky ny sadek. Nisy ve fandraisana anjaran'ny sadek sy ny vondrona afrikanina tamin'ny fampidirana andravaly manana marika teto. Fidirana antsokosoko an-tandrazana no antony samborina sy nitazomana andravaly manana raha nambara minisitry Ndrarambahiny androany. Tsy mbola misy tokotaniny kosa nefa ny fitsarana ity filoha teo aloha ity hatramin'izao. Rehefa tamin'ny herinandro ity no tokony hirosoana amin'izay fenona azy izay, tsy mbola nanomboka izany hatreto. Nanambara kosa nefa minisitry fitsarana fa tsy misy ny olana. Mbola lavitra ny lalana makany amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Hevitra navoakandreo tanora avy amin'ny LTP androany. Mivangongana amin'ny mpanatanteraka rehetra ny fahefana na ara-bola na ara-pitondrana raha ny hita ao amin'ny lalàna ankehitriny. Raha tokony tamin'ny herinandro ity no tonga tena amin'ny anteny meram-pirenena ny apahany amin'ilay lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana, mbola ivo ny ady hevitra ao amin'ny filan-kevitry ny minisitry izany hatramin'izao. Mirohoro ireo mponina manodidina ny trano mivilana iray misy rihana 4 etsy ankasina 67 hektara efa ho herintaona izao. Tsy mikasa androdana izany nefa ny tompony raha ny fanazavana ireo mpiasa eny amin'ny toerana no ady adiana. Mikiratra ny tompon'izany trano izany manohy ny asa fananganana na dia efa mitaraina aza ireo manodidina. Milaza ireo mpiasa mpanorona fa manana fahazahon-dalana ara-dalàna avy amin'ny komina izy ireo. Any Burkina Faso, tapabolana ty aoriana nanesorana ny filoam-perinasa Blaise Compaoré, nivoaka ao Malariva ny fifanarahana vaovao andrafitra ny fitondrana tetezamita. Sata hamaritra ny fitondrana ao anatin'ny herintaona izay anomanana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka. Ny andindiny izay avy hatrany. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac+2 à Bac+5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Ny ray novembre ka hatramin'ny 1 amin'ny 3 décembre tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Changong 42 pouces si réfrigérateur iSense
tsotra ny fandraisana anjara mividy entana 100,000 ariary dia mahazo ticket tombola iray tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina tonga vaingana ary manatona ny tranombarotra baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no ahazo an'ilay télé goavam-be fisarihana ny 1 desambra baolay ny tsara trano. Ahona zay KOLO TV ve jerenao io? Eaya Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io Ma TV plus viva ko. Azan-tsary zany ianao tao tena qualité numerika taloha TV ihany hitanao tao fa amin'izao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza afaka jerena naiza to Madagasikara zany io. naiza 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, mon eau, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé. Tongolo voatetika, miavaka oatmeal, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia. Ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Titanane. Titanane. Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Miarahaba anao mpanaraka ny fahitalavitra ny KOLO TV miarahaba manokana kosa ireo mpanaraka ny fampahalambavao ny amin'ny faritra toy ny Antomasina amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA sy ny Antsiranana amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV manasanao ary anaraka ny fampahalambavao amin'ny farany ao amin'ny pejin'ny politika vetrany mahakasika ny raharaha marika ravalomanina tsy mbola misy tokotany ny fitsarana momba ity filoto aloha ity amin'izao fotoana izao tsy maintsy ny irison'ny fanjakana izay fisamborana izay no izy niditra ny sokosoko teto Madagasikara raha nambara ny minisitry ny raharaham-bahiny androany io izany no antony hitazona ity filoto aloha ity fanadina hoentin'ny Zorakotondreny. Fiarovana ny fandriam-pahaleman'ny firenena no samborana ny marika ravalomanana nogadraina noho izay fidirana an-tsokosoko teto Madagasikara izay ny filoto aloha ity raha nambara ministry ny raharaham-bahiny androany fisamborana izay tsy maintsy nirosona nasina mesure administrative izy zany hoe mba hitandrovana ny sécurité publique sy ny momba ny hoe sy ny sécurité fa dia sika momba fihavanam-pirenena dia mitandro fihavanam-pirenena fa raha tsy mitandro fihavanam-pirenena raha ny zavatra nataony tokony efa nandalo fitsarana izy. Tsy mbola misy tokotany kosa nefa ny fitsarana ity filoto aloha ity hatramin'izao raha efa tamin'ity herinandro ity no tokony irosona izay fenona azy izay tsy mbola nanomboka izany hatreto nanambara kosa nefa ny ministry ny fitsarana fa tsy misy ny olana. Zany vetrina nataon'ny ACM diminao zay mandeha zao ny fianona ny témoin sy ny sisa rehetra dia mbola mandeha ke zao ny fanadihadiana mbola tsy zavatra vita ny eo fa inona le tena hoe problème le fitsarana tany Antsiranana zany? Tsy nisy problème zany fitsarana ny Antsiranana fa miandry manao an'le programme izy ianona ny témoin ianona ny zay zavatra le olona rehetra mba hahazava ny raharaha zay nataony.
tsy nentina nanambarany heviny mikasika izay raharahara valomanana izay kosa ny filoham-pirenena tsy nahazo temy mikasika ny fihaonany tamin'ity filoha teo aloha ity ihany koa ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina androany. Mipetraka ny fanontaniana amin'izao fotoana izao manoloana ny resabe mandeha momba ny fampihavanam-pirenena hijanona ve izany ny fanenjehana ny filoha teo aloha maro karavalomanana. Tsy hisy rotsaka ho fidiana intsony ve izany ireo filoha teo aloha ireo amin'ny taona 2024 ao aorianan'ny fampihavanam-pirenena sy ny grand pardon. Fa mbola lavitra ny lalana makany amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ny zava-misy ankehitriny ho jerena efitra navoaka n'ireo tanora avy amin'ny OILTP androany mivangongo any amin'ny mpanantanteraka rehetra ny fahefana na ara-bola na ara-pitondrana raha ny hita amin'ny lalana ankehitriny raha ny tokony amin'ity herinandro ity no tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena ny ampany amin'ilay lalana momba ny fitsinjaram-pahefana mbola ivony adi-hevitra ao amin'ny filan-kevitra ny minisitra izany hatramin'izao atao ny fanadihadiana. Raha ny voafaritra ao amin'ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 520 sy 2000 fa 900 ny teti-bolam-panjakana ihany no voatokana ho an'ny vononvoaka-paritra itsinjaram-pahefana fa nohatra amin'ny ambaran'ny vava ny atao amin'ity resaka fitsinjaram-pahefana ity vonona hoy ny mpitondra ambava saingy zara raha misy kosa ny fihetsika hita maso irosona amin'izany profon'izany vola 900 monja io tsy tantaratra izany raha ny karazan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana no jerena. Fandahara-panifanana ny tanora mpitarika ary mivelatra amin'ny sokajy maro ny OILTP izay nanao lobary-andasy momba ny fitsinjaram-pahefana androany. Tsy mbola mipetraka io fitsinjaram-pahefana io raha ny zava-misy ankehitriny. 900 no voatokana ho an'ny collectivité territoriale nefa ny asa mibahana be indrindra dia ny fotony iny natao ary izay indrindra no antony anaovana zao dinika zao mba hahafahana manaitra hoe tsy asa fotsiny no atolotra ny collectivité territoriale fa ny moyen ihany koa dia izay dinika izay zany no atrehana amin'izao fotoana izao mba hahafahana mitsinjara tsara le asa sy fahefana. Momba izay resaka lalàna mikasika amin'ny tsinjaram-pahefana izay ihany ny herinandro lasa teo no nandalo tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo, Nosy ary Sainte-Marie. Lalàna famenindreo momba ny tsinjaram-pahefana. Raha ny tokony ho izy tamin'ity herinandro ity no andalo ao amin'ny anteny miram-pirenena izany volavolan-dalàna izany. Hatreto anefa tsy mbola vita dinika teny amin'ny filan-kevitry ny minisitra izany. Isan'ny mbola mahabe ny adi-hevitra eny ny momba ilay fifidianana ny ben'ny tanàna enina isaky ny boriboritany sy ny ben'ny tanàna ny commune atao amin'ny fotoana samihafa. Hevitra izay lavin'ny antoko politika malagasy miara-miainga. Mazava ho azy fa raha hoe izay ny eritreritra metrahana ny lalàna isy fifidianana roa metaona eto Antananarivo dia amin'ny malagasy miara-miainga dia tsy mitombona izany fa hiteraka savorovoro eto amin'ny firenena. Ary ny fametrahana fifidianana manokana ny filazana fa hoe ny fifidianana roa metaona amina andro ray efa nataontsika teo aloha dia mbola tokony afaka ilamina tsara zany manaraka ny malagasy miara-miainga manokana dia mitsipaka tanteraka ny fanaovana fifidianana roa metaona raha izay no eritreritra ho atao eto Antananarivo. Fitsinjaram-pahefana tena izy tanjona tamin'ny hetsika OILTP Open Space no karakarain'ny FES na ny Frederic Ebert Stiftung androany. Hetsika nentina nanarana ihany koa ireo mpitondra ankehitriny ny amin'ny tokony hanomezana vahana ny vahoaka eny fotony amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena. Efa maro ny hetsika tahaka izao saingy antso an-tany efitra hatrany izany. Andrasana izay ho fandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ity indray mitoraka ity. Nandray anjara tamin'ny fampidirana andravalomanana marika teto ve ny SADC sy ny vondrona afrikana tsy tantaratra intsony ilay fanameloana nataon'izy ireo ny 10 oktobra farany teo momba ny fihetsika filoham-pirenena teo aloha io. Misy ny fifampiresahana momba izany eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana afrikana tatsimo hoy ny avy anivo ny SADC tsy mbola tavaverina tanteraka ao anatin'ny SADC Madagasikara ankehitriny ary ny fampiarana manontolo ny tondro zotra no ahafahana mantanteraka izany mitaky ankolaka ny famerena andravalomanana marika eto Antananarivo ny SADC izay niona tamin'ny herivelona maro samihafa tato anatin'ny 3 andro farany iverenantsika ny mahakasika izay rehefa vonona ny sary fa hidirantsika avy hatrany aloha lafim-baovao hafa kosa miandry ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana ny fananganana ny fitsarana tapony eto amintsika dinina eny amin'ny anteny miram-pirenena izany lalàna izany ankehitriny ary afaka herinandro no heverina fa ho vita izany fandaniana izany. Atao ny fanadihadiana.
ka andraso aloha mba laniny any amin'ny assemblée nationale dia mety hoe amin'ity volany taona ity sa hoe aleo mihitsy alohan'le 29 miankina amin'ny assemblée nationale indray zay rehefa laniny any dia manezaka indray mametraka azy tsika satria processus io rehefa mandeha le processus zao dia mandeha mendalana fa efa eo ampanomanana ny fampihavanam-pirenena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny fampionana ireo filoha teo aloha ny conférence sommet no mety endrika voalohany isehon'izany mpanao politika maromaro nanao ny heviny amin'ny tokony hirosona tsy ho ela amin'izany fampihavanam-pirenena izany fanatetiny namaivany raha-pirenena tatoato amin'ny resaka fampihavanam-pirenena na samy efa nilaza ny hirosona amin'izay avokoa zany rehetra tany am-piandohana ny daty sy ny fotoana sisa no andrasana nanamafy ny filohan'ny anteny mera-pirenena fa ny filoha-pirenena no tsy maintsy hitarika izany zava-dehibe ny fihavanana moa anatin'ny soatoavana mahamalagasy atsika dia zavatra tandrona amin'ny tandrona mandrakariva ka eto tsika zany amin'izao fotoana zao hiroso amin'ny fampandrosoana ary indrindrandrindra hiala amin'ny fahantrana dia ilaina zany ny fitoniana ho isy eto amin'ny firenena ka nohon'izany mba hatongavana amin'izany fitoniana zany dia misy ny fifampiresahana zay tokony atao ary iarahantsika mahita ihany koa fa ny filohan'ny pirenena andriamatoa Rajaonarymampianina dia vorona handray an-tanana mahakasika an'izany zavatra zany fampionana ny filoha teo aloha ampihampihavanana malagasy rehetra ve izany aiza ho aiza ny hoavin'ny vahoaka malagasy raha iandrasana fampihavanana toy izao foana ny filaminan'ny firenena raha rahany samy malagasy izay fampihavanam-pirenena izay raha nambaran'ny Rapetsaroana Sylvain kandida nirotsaka ho filoha-pirenena farany teo izy teto hitantsika zany ny forin'ny malagasy amin'izao fotoana zao le fampihavanana ve tena hitady fihavanana maro raha malagasy hitady tombotsoa amin'ilay fihavanana hoe mihavana dia avy eo miaraka indray dia anao zavatra hoe hitondra firenena efa tsy nety natao fa ny mahavariana koa ilay vahiny miditra amin'ilay fihavanam-pirenena inona mifantatry ny vahiny amin'izay fihavanana malagasy fa aloha malagasy omba tsy maintsy hirosona izay fampihavanam-pirenena izay raha nambaran'ny filoha-pitarika ny antoko politika malagasy miara-mainga androany ho azy kosa nefa tokony anana endrika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka izay fampihavanam-pirenena izay zava-dehibe angambany dia ny hoe ny fahavanana pirenena zany dia ilaina kanefa ianao tsy afaka ny sady ampihavantsika no etsy amin'ny ilany mikapoka ka mila atao mazava tsara mihitsy ny hoe ilaina ve le fampihavanam-pirenena sa atao resahana amalifaniana n'ireo olona avy ivelany ho an'ny malagasy miara-mainga manokana ilaina ny fampihavanam-pirenena fa fampihavanam-pirenena ampitoviana ny samy malagasy aloha izay ny tena zava-dehibe taorin'ny fandalovan'ny avy eo amin'ny troikany sadeko teto Madagasikara ho raikitra ihany ve izany ilay conférence sommet andrasana fatratra ny daty anatanterahana izay fampionana ireo filoha teo aloha izay amin'izao fotoana izao ivadika eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray sika ampitombotra amin'ny 300 ny fandranana entana efa misy ankehitriny ny fanjakana malagasy ahafana manarina ny sandany ariary 700 tapitrisa DTS na 900 tapitrisa $, zany ankehitriny tsy mbola fantatra kosa satria eto ny mahakasika ilay tolo-kevitra na roso anafoanana ny midina ny marché interbancaire de devise izay heverina namora ny fampiakarana ny sandany ariary araka ny hevitra ireo mpahay toe-karena fanatetiny ny fampitomboana ny fanondranana entana any ivelany no ahafahana manafaingana ny fanarenana ny toe-karen'ny firenena mbola mahatratra 2 volana mahery ny tahirin'ny vola vahiny eto amintsika ankehitriny ary mila mahatratra amin'ny 4 na 5 volana izany mba ahafahana miatrika ny fidangan'ny vidim-piainana raha ny hevitra ny mpahay toe-karena hampitomboana araka izany ny fampiasana vola eto an-toerana amin'ny alalan'ny fanampiana ny famatsim-bola indrindra mampitombo ny vola vahiny miditra mihoatra amin'ny voaka izay ny voalohany ny faharoa dia mila koa itsika mifehy ny fiakaran'ny vidin'entana ny inflation izay efa tsy ratsy akory kanefa mbola misy ihany ny elanelany amin'ny any ivelany ireo zany ny tena fototra voalohany mahatonga ny fitotronganana mikasika ilay tolo-kevitra ny mpahay toe-karena ny anafoanana ny marché interbancaire de devise izay entina ampiakarana ny sandany ariary tao anatin'ny 5 taona izao tsy nitsahatra ny totongana ny sandany ariary mahatratra 703 ariary ankehitriny ny euro iray araka ny fanazavana ny fanafoanana io midy io no ahafahana mampiakatra ny sandany ariary mitaha amin'ny vola vahiny mbola tsy fantatra treto izay ho ataon'ny gouvernoura vaovao manoloana ity tolo-kevitra ity andrasana mena aloha amin'ny andro hafa maman'izay fa mandary ianao rery no mahazo an'ilay izy
Totoso io maraina io ny fianianan'ny gouvernora vaovaon'ny banky foibeny Madagasikara Andriamatora Solovindray be Alain Hervé tao anolohan'ny fitsarana tapon'ny teny Anosy nanotrona izany fiainana izany ny filohan'ny Repoblika Erajonary Mampianina. Fa eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray mbola isy ny kodare fahatelo hony avy anivo ny zandarmarim-pirenena hiara-iasa amin'ny zandarmarim-pirenena andresy lahatra ireo namany mbola tsy ny lavolefiny ireo voalasa fa dahalo ny lavolefina ny antsimo ary anampy ny zandary hijery ny toerana mbola misy dahalo resaka fifampitokisana no fototra aingan'ny fiara-miasa raha ny fanazavana no entin'ny zandarmarim-pirenena androany etsekilan'izay mbola mitony asan-dahalo any amin'ny faritra hafa toa ny miandro vazo sy mora feno be fanadetiny. Araka ny fanazavana avy amin'ny zandarmerim-pirenena, hiara-iasa ireo dahalo ninjehana teo aloha izay efa niova fihetsika sy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Anafoana ny alatromby. Tsy isy ny fitsarana ireo dahalo ireo fa afaka miverina eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina izy ireo. Ty zany fomba tsy agasy ny ireo olona ireo raha mampatsiahy dia ireo tanitsimo ireo dia efa namoaka fitenena misy zany tsy anao tsony, efa valaka, efa etsaka. Ary nisy anankiray raha miteny hoe izahay raha ohatra mbola sy manao aminay dia hodoranay velona. Izay mihitsy anapakavozana anazy. Ka io amintsika malagasy amin'ny fombantsika malagasy indrindra amin'ny faritra iny dia ny teny zany tena manan-danja. Tsy azo ampitovina mihitsy ny dahalo mpangalatromby na namono olo izy, namono gendarme io, namono miaramila, namono polisy. Antanitsimo sy ny hoe grand banditisme Antananarivo na ny grande ville fa raha ohatra tranga izay zavatra zay dia hitantsika hoe ahoana ndray fomba hitetezana anazy. Fifanampiana amin'ireo dahalo amin'ny fisafona toerana mafana amin'ny asan-dahalo no tetika entin'ireo mpitandro filaminana hiara-iasa amin'ny faritra. Resy lahatra tanteraka araka izany ireo mpitandro filaminana amin'ny fiaraha-miasa. Atao izay ampaharitra ity fiara-miasa ity ary misy anefa ireo fepetra entina anoherana ireo. Atao izay ampaharitra ity fiara-miasa ity ary misy anefa ireo fepetra entina anoherana ireo izay mieritreritra ny OPEF. Tsy nahita zavatra zany ity, tsika rehetra mbola tsy zavatra zany ity. Izahay dia anao izay azony atao amin'ny fanaraha-maso fiankadrevana raha ilaina fanampinan'ny olona anay zany ny gendarme anay andeha amin'ireny faritra reny hiara-iasa amin'irety olona reto. Tsy ahita ohatran'izao tsony zany hatramin'izao aloha io ny zavatra misy tsy haiko izay hotenenareo fa zany dia tsy izahay aloha dia convaincu tena mbola tsy nahita ohatran'ity il faut en profiter. Tsy atahorana raha ve araka izany ny vadian'ireo dahalo ny lavolefina rehefa andeha ny fotoana ka isy ny fienjana tady. Dia ahoana ilay fomba any atsimo hoe mila mangalatromby vao afaka mahazo vady. Ahoana ny fiara-miasa amin'ireo lazaina fa dahalo ny ova fihetsika rehefa tonga ny fotoam-pifidianana izay mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana hatramin'izay. Ahoana ny fomba hifehezana sy anaraha-maso an'ireo olona 4 ireo amin'ny fomba maharitra. Famorosa amin'ny fampianarana vaovao na ny licence en sciences de la défense ireo mpianatra manamboninaidra any Antsirabe nanomboka ny fahatelo ny volana novambra farany teo na izany azy tsy maintsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fiofanana fototra mahamiaramila izy ireo mandritry ny 17 andro fanatetiny. Ny fahatelo ny volana novambra lasa teo fotoana nanomboan'ny fianarana nanomboka nampiatra ny diplôme licence en sciences de la défense ny ao amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Ny volana May lasa teo nisy fanaovan-tsony fiaraha-miasa mikasika ity fianarana vaovao ny arahan'ny akademia miaramila sy ny université n'Antananarivo, ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ity. Ho fanarahana ny toetrandro sy ny fivoaran'ny teknôlôjia ary ananana manamboninahitra manam-pahaizana afaka miatrika ny olana rehetra ateraka izany no tanjony. Afatsika manatsara foana ny zava-misy fa tsy hanina ny tamin'ny taona 10 tsika na tamin'ny taona 9 fa efa 420 zao raha arina sisintsika raha manaraka ny fenitra iraisam-pirenena afatsika miaro ny firenentsika anatin'ny fahaiza-manao amin'ny miaramila sy afatsika mahafantatra ihany koa hoe manana ny atao hoe sens de l'analyse zany stratégique ohatra. Raha ny fanazavana azo andiany mivantana fa 7 sy ny andiany manokana fa 20 ny ao amin'ny akademia izay nanomboka ny fahatelo ny volana novambra lasa teo. Sady manana karatra mampianatry ny akademia Antsirabe ireo mpianatra manamboninahitra ireo no manana karatra mampianatry ny université Ankatso ihany koa. Vao tsy ela kory izay namoy ny ainy ny iray tamin'ireo mpianatra nitondra fanazavana mikasika izany ny komandany miaramila tompona andraikitra voalohany ao amin'ny sekoly. Izy ireo zany amin'ny miaramila azy dia manomboka amin'ny dia tongotra aloha nataon'izy ireo avy any Andriamanelatra makany ambany ka tonga dia Antsirabe. Ary tamin'ny fotoana io dia efa tsinjo fa nisy mpianatra vitsivitsy fa ray ny tena hita aloha hoe 100 metatra fotsiny dia efa tsy vitany. Andeha tongotra 100 metatra izy dia efa nandaha.
lasaindy arivo talata io mpianatra io dia mbola nanday ihany koa tsy mety anao ininona larobia indray nefany nisy mpianatra anankiray izay nilaza fa tsy salama dia nampidirina amin'ny infirmerie sy ny lakamisy tsy ho mpianatra io zany fa olo-kafa zany dia napalahelo fa nodimandry izy zany ny alakamisy atoandro tamin'ny ray sy fahefany fa nafaty azy sy araky ny lazana amin'ny any amanjery hoe nampijaliana sy nataon'izao fa arrêt cardiaque. Raha tsy hivina manamboninahitra mpianatra 70 mianadahy tao amin'ny andiny mivantana fa 5 sy ny andeny iraisam-piadiana fa 9 ary ny andeny manokana fa 20 navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fa 20 ny volana jolay lasa teo. Koa satria favonina ny sary mahakasika andiany ireo délégation avy amin'ny SADC eto Madagasikara dia hoarahantsika avy hatrany andindiny mahakasika izay. Raha tsy ahivina nanameloka andravalomanana marika tamin'ny fihetsika sy ny fomba nataony ny SADC ny 17 oktobra teo niaraka tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ankehitriny tsy misy mahatsiaro izany intsony izy ireo fa manafosafo resaka ankehitriny. Ny fisian'ny tondrozotra no zava-dehibe hoy ny minisitra afrikana tatsimo misana filaminana raha nanontaniana momba izany. Raha ny momba ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia raha efa ifampiresahan'ny firenena roa toto dia ny fanjakana malagasy sy ny firenena afrikana tatsimo. Rehefa vita io fampiresahana io dia afaka manao fanambarana izahay fa ny zava-dehibe amin'izao dia ny fisian'ny tondrozotra. Inona ny marina momba ity raharaha Ravalomanana ity? Akasitraka amin'ny fidirana tsokosoko amin'ny firenena iray ve ny SADC sy ny afrikana tatsimo? Mbola misy ny tsy vita amin'ny fampiarana tondrozotra hoy ireto iraky ny SADC ireto. Efa misy ampahany tanteraka ny tondrozotra toy ny fifidianana fa mbola misy tsy vita hatramin'ny farany kosa ireo andinin'ny sasany. Isan'izany ny andinin'ny 20 izay tsy afa-misaraka amin'ny fanatanterahana ny andinin'ny 10 Tsy maintsy mody ireo sistany politika ary ny vahoaka sy ny mpitondra dia mandray anjara feno amin'ny fampidiana ireo sistany ara-politika mba ahafahana manatotosa ny tondrozotra. Niona tamin'ny filoham-pirenena Erazoanarmampiana président ny antenimera-pirenena Jean-Marc Zakoto Mamonjy, ny antoko TIM, ny groupe parlementaire HVM, ny mouvance Ravalomanana, ny filohan'ny HCC, ny filohan'ny FFM Sylvain Raboudoarson, ireo filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka, Albert Zafy, ireo ministra mpikambana sasany amin'ny gouvernemanta, ny FFKM, ary ireo masoivo miasa eto amintsika. Fionan'izay mampirisika amin'ny fanatanteran'izy ireo ny tondrozotra. Miangavy koa ireto iraky ireto mba tsy hisy hetsika na fanakana natao amin'ny fanatanterana tondrozotra. Ireo masoivo misy eto Madagasikara no niona farany tamin'ireo iraky ny SADC rehefa avy niona tamin'ireo manam-pahefana mpandray anjara amin'ny fanatanterana tondrozotra. Lafomba voara-tsosialy kosa indray tsy noho ny pesta ihany miororo ireo mponina mandidina ny trano mivilana iray izay misy rihana 4 eny Akasina 67 hektara efa herintaona izao tsy mikasa handrodana izany anefa ny tompony raha ny fanazavana ireo mpiasa eny an-toerana no adiadiana mikiry hatrany tompon'izany trano izany manao ny asa fananganana dia efa mitaraina azy ireo manodidina isika anefa efa miaina ny fotoam-pahavaratra milaza ireo mpiasa manorina fa manana fahazon-dalana ara-dalàna avy amin'ny komina izy ireo fanadidina. Mandry tsy lavoloha ireo tokantrano valo manodidina ity trano avo mirona fijoro eto Ankasina 17 hektara ity. Misa 4 ny rihana ary sahabo 7 metatra tora-drony velarany indray. Saika mpivarotra avokoa ny manodidina izany. Izy ireo izay efa nitaraina sy mifampirarata amin'ireo tompo-trano kanefa tsy mbola nahita vokany hatreto ary miaina anaty tahotra. Ankoatra ny izy ireo mampanahy ihany koa ny asa fivelomany izay ho potika raha mirodana ilay trano. Eritreritra amin'ny trano tokony ho harodana satria mitovilana aty aminay izay tsy manan-kelohana fa tsy ato ny toerana misy anay efa betsaka ny fitarainana natao taminy nefa modiny zareo ziriziry fa eo asiana pile dia tsy mirodana ny trano dia hita eto indray aloha fa ifanesi ny orana dia eo nahitana azy. Izay aloha izany matahotra ihany satria izay olona mandalo dia miteny daholo hoe injery ity trano ity fa honona reo amin'ity trano mirona be ity. Nanazava ireo mpiasa manorina teny an-toerana fa handeha tsara ny fananganana hatrany am-boalohany. Vokatry ny fahalementany kosa taty aoriana ny any lentika ny vodi-trano ary nyrona ny avalatra ny vijoro mahitsin'ilay fanorenana. Raha ny nambaran'ireto miandraikitra ny asa fananganana ireto, tsy mieritreritra ny rosa amin'ny fandrodanana ilay trano ny tompony. Resaka tany izany no tena orana tany izy. Tany le petraha le fondation mihitsy izany no somary malemy tena marina fa tsy dia hoe
dia fo le fototra anaina ohatrany tsy afaka ny anamarina zay hoe androdana izy na tsy androdana satria zay mpiasa tsotra fotsiny ny eto tsy haiko zay décision aloha zany tena marina fa dia hoe nanezaka fotsiny zay no renfort lizy aiza ho aiza ny commune mifanaraha-maso ireo asa fanorenany trano eto an-drenivohitra sy ny fijerena akaiky ny fepetra mikasika ny asa fananganana ny vokotany koa ve tokony androzy vaolana sanatria ve hiandro loza vao handray andraikitra dia mora hitohatra amin'ireo oviana ny gabiraraka tahaka izao ny commune Antananarivo renivohitra izay manana andraikitra goavana amin'ny resaka fananganana trano ary tereny lalàna anara-maso an'ireo fahazoan-dalana nomeny aiza ny PDS na farafaharatsiny ny mpiara-miasa aminy amin'ny tranga tahaka izao. Fa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray tsy manaiky ny anangonana ireo karatra mahamaty ireo mpanao gazety vonina hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianany ho lavitry ny mpanao gazety mizara roa tanteraka ny mpanao gazety ankehitriny taoriny sy tavorivory ny voka-pifidianana fihodinana voalohany raikitra ny fiviriny etsy sy roa ankehitriny ny fitsabahan'ny fanjakana kosa nefa etsakilan'izay no isan'ny toeriny ireo tsy mankasitraka ny irsona amin'ny fifidianana amin'ny alarobia avy izao isan'ny mitondra resabe ny fametraha-pialan'ireo mpikambana telo tao amin'ny komisiona mpikarakara ny fifidianana mbola tsy fantatra izay hitranga mandritry sy aorian'ny fifidianana ny fantatra 5 andro mialonjany milaza ny kandida heriverakotsy-zanany iray amin'ireo tafiakatra hiatrika ny dingana faharoa fa misy mandraona ny ainy araka ny fampitam-baovao avy amin'ireo mpanao gazety nanao fanambarana androany fanampanazavana kandida herive mialatsiny aminareo namana mpanao gazety aho fa na tokony anatrika ny fotoana aza dia noho ny adidy maro tsy afaka nanatrika izany aho ary makahery anareo rehetra vonina hiatrika ny fihodinana faharoa nefa tsy tokony isy ny faneriterena na aviaiza na aviaiza ankehitriny misy ny fampiororona re amin'ny ainao manjery anankiray tamin'ny talata teo matahotra miaiko aho tapitra. Dia izany koa nidirantsika eo amin'ny pejin'ny kolotsaina voalohany no hiakatra ny sehatra irery hiaraka amin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara toa ny Antsan'i Kristy, Iray, Israela sy ny sisa ny mpanakanto Joseph Dafa rahampitso amin'ny telora eny Antsahamanitra ary Trahadondroa ny fampisehoana ary avy ny fanampanazavana. Ka irahirany masandrotro zay no ifandraisako amin'ny fo ureni tany amandanitra ianao no andriamanitra fizotro fampisehoana mandeha ny fampisehoana aloha Joseph Daf dia any anatin'le concert iny misy duo dia hiarana amin'ireo artiste namako roa zay nasiako anatin'le izy dia manao medley zay manao duo miaraka eo dia misy koa nirany zareo andresan'ny zareo anjara ao anatin'le izy ao no ahitanareo an'ireo hira zay mbola hivoaka sy ireo efa nivoaka koa zay efa henonareo eny ihany ny fampiarapeo moa anisan'ny manamarika an'le izy koa dia ao anatin'izay koa misy aloha tsy teneniko aloha tsy teneniko fa ary ihany mahita anazy ary ihany no mahita anazy. Izay ny mahakasika ny fampisehoana iny fa hidirantsika avy hatrany ny maresaka avy any ivelany avy any Burkina Faso roa herinandro aty aoriana nanesorana ny filoam-perinasa Blaise Compaoré nivoaka ao Malariva ny fifanarahana vaovao andrafitra ny fitondran-tetezamita satamaritra ny fitondrana ao anatin'ny heritaona ary anomanana ny fifidianana filoam-pirenena sy olom-bavam-bahoaka fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Misy ihany ny marimaritra iraisana amin'ny fametrahana ny fifanarahana anangana tetezamita ao Burkina Faso 5 andro nanaovana ny fanelalelanina vao nisy fehikevitra nivoaka ho mahaly alina tao Agadougou tsy mbola nisy kosa ny soniana tao fa fehikevitra amerina ny fametrahana tetezamita ny manana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka no efa voafaritra treto solotena 50 avy amin'ny vondrokely no niarana molavoly ity fehikevitra ity nahitana ny fiarahamonim-pirenena ny antoko-panohitra ny filoham-piangonana ary avy amin'ny tafika voarakitra anatin'ny fehikevitra mifanaraka amin'ny lalam-pandroena nivoaka ny faharoa ny volana Jona 2019 taorian'ny fidinana an-dalambe sy ny fitakiana ametraka fitondrana demokratika vonona iara-iasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny Burkina Faso anaja ihany koa ny sata afrikana momba ny demokrasia aty Afrika izay napetraka tamin'ny taona 2020 niarana tamin'ny vondrona afrikanina misy 520 ity fifanarahana ity. Isan'ny misongadina ny fanjakana tetezamita joro anomana ny fifidianana iampitana amin'ny governemanta vaovao raha ny voafaritra ao amin'ny 120.
tsy afaka ny oatra ny 12 volana kosa ny tetezamita manomboka eo amin'ny fiainana ny filoha tetezamita aperaka eo araka ny andinin'ny faharoapolo andry araka ny andinin'ny fa17 kosa indray ny prime ministre no anomana ny fampiavana-pirenena raha ny voafaritra ao amin'ity soridaliny ary ny filoha tetezamita no anendry ny prime ministre makasika ny mpikambana andrafitra ny gouvernemanta kosa indray ny civil no maro anisy amin'izany ahitana mpikambana 5 fepetratakina ihany koa ny tsy amerina amin'ny fitondrana intsony ireo mpikambany gouvernemanta teo aloha andrasana kosa ny fepitona manaraka isin'ny fanaovatsony nanambaro samy afapo amin'ny ankolafy rehetra ary tao anatin'ny fitoniana no isin'ny fifanarahany komity vaovao no ajoro manoloka eto anomana ny antotatasiny ireo ilatsaka ao anatin'ity gouvernemanta tetezamita ity tany ny fitsarana ny filoha teo aloha marika ravalomanina amin'izao fotoana izao raha tokony ho tamin'ny ity herinandro ity ny raharano tokony miakatra teo anivon'ny fitsarana da ny antsiranana mitaky ankolaka ny famerenana ny ravalomanina marika eto Antananarivo ny sadek izay niona tamin'ireo herivelona rehetra tao anatin'ny 3 andro mbola lafitra ny lalana makany amin'ny finjara-pahefana tena izy raha ny zava-misy ankehitriny no jerena raha ny hevitra navoakan'ireo tanora avy amin'ny OILTP androany ary farany ampitombo hatramin'ny 300 ny fandranana nefa misy ankehitriny ny fanjakana malagasy ahafana manarina ny sandany ariary dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalavam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity izy soranenao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. C'était les infos du soir avec Socavitre. Socavitre, très sincèrement à votre service. Un café sans fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Ny fampalalama voan'ny KOLO TV dia niranao tamin'ny sardine Annie.